ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba antsika rehetra rehefa afaka malalatra tsy tia alatsinainy fa raiky amin'ny roapolo ny volana jona ity dia ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Jeremia toko 17 andiny 5 ka hatramin'ny 7 Jeremia toko 17 andiny 5 ka hatramin'ny 7 ihany. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandrenesa ka mieno, aza miavinavina fa Jehova no miteny. Manomeza voninahitra an' Jehovah Andriamanitra ireo teny tsy mbola mahatonga ny maizinisy, ary teny tsy mbola tafitohina amin'ny tendrombohitra maizimaizina ny tongotrareo. Karaha miandry ny mazava ianareo, ka ataony tonga ho aloky ny fahafatesana, ka ampidino aizipito. Fa raha tsy haino izany ianareo, dia hitomany any amin'ny mangingiana ny fanahy io, satria misy fiavina vonana eny ny masoko hamaritra ny maso hijononoka be, satria voababo ny ondron'i Jehova. Ray maso no manao masenana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Saika teny hitantsika mahazatra antsika eny amin'ny fiangonana, eny amin'ny trano fiangonana kristianina, indrindra moa ny protestanta, ny teny hoe ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Izany teny izany dia efa nisedrain'ny fotoana, satria ny fiangonana ataontsika hoe ny fanitsipivavahana indrindra izay nitranga tamin'ny taonjato 110 no nanome fanazavana fa ny antom-pisian'ny olona dia manome voninahitra n'Andriamanitra. Ary izany fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra izany no antoko ny fifaliana sy ny antom-pisian'ny olona mihitsy aza. Amin'ity Jeremia toko 17 toam-piaratanantsika ity dia manao antsoavo Jeremia manao hoe manomeza voninahitra an'i Jehova Andriamanitra reo. Ny salamo matetika hitantsika an'izany fa 7 sy ny maro lehitra dia miteny mandrakariva manao hoe manomeza voninahitra an'i Jehova. Ina moa rehefa malaza ny kristianina manome voninahitra n'Andriamanitra, na raha oviana koa ny kristianina ny tsy manome voninahitra n'Andriamanitra. Manome voninahitra n'Andriamanitra ny kristianina rehefa manaja na mahatonga ny anaran'Andriamanitra tsy ho afa-baraka. Mahatonga ny anaran'Andriamanitra tsy ho afa-baraka. Ny antsoina hoe manaja zavatra dia manao izay tsy ahasimba azy, manao izay hampaharitra azy, izay no antsoina hoe manaja zavatra. Ary ny kristianina izany antsoina hoe manaja n'Andriamanitra na manome voninahitra n'Andriamanitra dia izao kristianina manao izay ahatonga ny hafa hanaja ny anaran'Andriamanitra, hanaja ny maizy azy an'Andriamanitra. Ny hoe manome voninahitra n'Andriamanitra izany, ny mpino anankiray na ny fiangonana dia tsy manala baraka ny an'Andriamanitra izy. Manao izay hiariariany ny voninahitr'Andriamanitra, hisondrotany ny voninahitr'Andriamanitra. Petsaka kely ataontsika rehefa manala baraka ny anaran'Andriamanitra. Ilay hoe manala baraka ny anaran'Andriamanitra tsy hoe amin'ny atao ihany, fa hoe manala baraka n'Andriamanitra dia izao mihitsy manao hoe manolotra ny voninahitr'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Ao amin'ny vavaka izay ataontsika vavaka nampianaran'i Jesosy dia asain'Andriamanitra mivavaka ho an'ny anarany isika. Raha inaizy eo any an-danitra ho hamasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao. Isika kristianina, isika isika mino dia taon'Andriamanitra hivavaka ho an'ny voninahitr'Andriamanitra, hivavaka ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Isika ny taon'Andriamanitra hivavaka ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa koa malala eto Jeremia mpaminany dia manazava fa manimba ny fiainan'ny olona, mahatonga ny olona miraparao anatin'ny maizina
mahatonga ny olona tsy mahita ny fahazavany tavan'Andriamanitra ny tsy faneken'ny olona hanome voninahitra n'Andriamanitra. Mahafatifaty ny olona ny voninahitry ny tany, mahafatifaty ny olona manome voninahitra ny olona oatra azy, fa tsy mampaninina ny olona raha mitafienatra ny voninahitr'Andriamanitra. Hoy tsika hoe ny voninahitr'Andriamanitra dia asain'Andriamanitra tandrovan'ny kristianina ka manome voninahitra n'Andriamanitra isika rehefa tsy manala baraka ny anarana. Ireny ve mba kristianina, reny ve mba mpino, jerety ataony eo amin'ny fiarahamonina, jerety ataony any amin'ny manodidina azy rehetra, aty ampiasana. Ny afaka malala ny faharoa dia izao: manome voninahitra n'Andriamanitra ny mpino dia izao koa mametraka n'Andriamanitra eo amin'ny toerany. Mametraka n'Andriamanitra eo amin'ny toerany. Ndraindraingy ahongatsika tsy eo amin'ny toerany Andriamanitra, tsy manome voninahitra n'Andriamanitra isika rehefa alatsika amin'ny toerana tokony hisy azy Andriamanitra. Aiza moa ny toerana tokony hisy an'Andriamanitra? Eo amin'ny asan'ny tanany. Izy naharitra zao tontolo zao, izy nampisy fahavelomana azy fiainana, izy ny tokony nomem-boninahitra, tokony hisaorana. Ary dia ny ataon'ny olona ankehitriny dia manongana an'Andriamanitra eo amin'ny toerana. Lazaina fa tsy misy Andriamanitra, lazaina fa tsy misy any Andriamanitra, lazaina fa tsy mihay ny vavaka Andriamanitra, lazaina fa tsy endry ny fandaminan'Andriamanitra, lazaina fa tsy fitiavan'Andriamanitra. Dia afaka malala ny antsoina hoe manome voninahitra n'Andriamanitra dia izao: mametraka n'Andriamanitra eo amin'ny toerana tokony hisy azy io. Ndraindray isika no mitady hipetraka eo amin'ny toerana misy an'Andriamanitra, te hanapaka ny fiainantsika, te hitondro zao rehetra zao, te handidy hanapaka amin'ny asan'ny tanan'Andriamanitra, manadiny mihitsy aza fa tsy tompony zao rehetra zao tsika, fa mpindrana. Manadinitsika fa zay zavatra eo amintsika te hindramitsika ka tsy maintsy mbola hampamoahana atsika, manadinitsika fa mpanompo izay tsy maintsy mbola ametrahana fanontaniana ny amin'izay nitantanantsika ny fiainantsika. Ry afako malala, manome voninahitra n'Andriamanitra ianao, apetrao eo amin'ny toerana tokony hisy azy Andriamanitra. Fa ny fahatelo, afako malala, manome voninahitra n'Andriamanitra isika rehefa mipetraka koa amin'ny toerana tokony hisy antsika. Mahay mametraka n'Andriamanitra eo amin'ny toerana tokony hisy azy. Tsy manala baraka n'ilay Andriamanitra izay niantso anao, tompoinao. Fa ny fahatelo dia izao: mahay ianao koa mipetraka eo amin'ny toerana misy ianao. Fakapanahan'ny olona mandrakariva rehefa koa malala ataon'ny Satana ny tsy manaiky hipetraka amin'ny toerana tokony hisy azy. Ary zay mahatonga an'io tenin'ny Jeremia mpaminany io amin'ny 5:10 tapany faharoa: aza miavinavina fa Jehovah no miteny. Nantsoina hoe miavinavina dia izao: olona tsy mety hipetraka amin'ny toerana tokony hisy azy, olona tsy manaiky ny toerana tokony hisy azy. Ary dia ndraindray isika tsy mety mipetraka amin'ny toerana tokony hisy antsika. Olombelona ange isika, asan'ny tanan'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra isika, voarin'Andriamanitra isika, dia tokony hipetraka amin'izay toerany mahavoary izay, manaja n'Andriamanitra. Fa tsy izany dia afaka nataon'ny olombelona ange, maninana n'Andriamanitra mihitsy, maninana n'Andriamanitra. Andray aza tsy vitany hoe maninana n'Andriamanitra mihitsy, fa tiaka ny toeran'Andriamanitra. Zay fakapana nataon'ny Satana tamin'ny olombelona tao amin'ny Sahedena Genesis 3:7, manao hoe tsy tian'Andriamanitra hitovy aminy ianareo, fa raha mihinana an'io ianareo dia mitovy amin'Andriamanitra, mihinana an'io voankazo io. Dia zay ny fakapana, tsy ilay voankazo akory ny nakafanany olombelona. Eny mahate izah ilay voankazo, fa izao ilay te hitovy amin'Andriamanitra.
jereo tsara ilay zanakadala lika tonga de 20 teo ambany fitahin'ny rainy izy, teo ambany fahasoavan'ny rainy izy, teo ambany fiahin'ny rainy izy no niala te hitovy amin'ny rainy manao hoe omeo fahafahana fa za tsy te hiankidoa aminao tsony, omeo faly ivatenao ka tsy te hipetrako amin'ny toerana metrahanao anahy itsony hoe zanaka fa leo ambanana ny fiainako. Miavinavina ry havako malalo, manome voninahitra an'Andriamanitra isika rehefa manaiky mipetraka amin'ny toerana metrahan'Andriamanitra atsika. Ary io itsika manaiky mipetraka amin'ny toerana metrahan'Andriamanitra atsika io toerana metrahan'Andriamanitra atsika io tsy toeran'ny faharesena io akory fa toeran'ny fandresena, tsy toeran'ny fahalavona io fa toeran'ny fijoroana, tsy toeran'ny fahambaniana io fa toeran'ny fisandratana. Fa meteza hipetraka amin'ny toerana tian'Andriamanitra ho anao, fa rehefa mipetraka amin'ny toerana tian'Andriamanitra hitoeranao io ianao dia izao marina aminao miteny manao hoe ny manely tena no asandratra. Tsy misandratra ny olona raha tsy mipetraka amin'ny toerana tian'Andriamanitra metrahana azy aloha. Fa miavinavina ny olona ry havako malala manao hoe tsy mety amiko ty Andriamanitra. Ianao ndray ve ianao metraka amin'ity toerana ity? Fa inona moa Andriamanitra no apetraka ao amin'ity toerana ity? Manaiky hipetraka amin'ny toerana misy ny tena. Dia zay no antsoina hoe manome voninahitra an'Andriamanitra. Ary fantatsika izany fa ny antsoina hoe mahay manaja dia tsy hoe mahay mametraka ny olona amin'ny toerana tokony isy azy ihany, fa ianao koa mahay mipetraka tsara amin'ny toerana tokony isy ianao. Mahaiza manome voninahitra an'Andriamanitra. Zay ny fahatelo ry havako malala. Fa ny fahatelo manome voninahitra, fa efatra manome voninahitra an'Andriamanitra ry havako malala dia mampiharihary eo amin'ny fiainana, mampiharihary eo amin'ny fiainana ny fahatsaran'Andriamanitra. Manome voninahitra an'Andriamanitra ianao rehefa mampiharihary amin'ny tenina hoe tsara Andriamanitra, amin'ny fihetsika hoe tsara Andriamanitra, amin'ny asan'ny tanana hoe tsara Andriamanitra. Asehonao mihitsy ny fahatsaran'Andriamanitra, tsy mijanona amin'ny hoe anzangy Andriamanitra tsy manala-baraka anao e, petraka tsara ato an-trano tsy manala-baraka anao fa moa ve manome voninahitra an'Andriamanitra zay le hoe mijoro vavolombelona. Ny antsoina hoe manome voninahitra an'Andriamanitra dia manaiky ho iraka Andriamanitra ka mijoro vavolombelona hoe ny Andriamanitra ity Andriamanitra tsara, ny Andriamanitra ity Andriamanitra velona, ny Andriamanitra ity Andriamanitra fitiavana. Zany rehetra any ny hitan'Andriamanitra tao amin'ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminany. Zany rehetra zany nanompo sampy ny solon'ny zanak'Israely teo amin'ny toerany Andriamanitra hafa nataony teo, nanompo sampy izy. Tsy nipetraka teo amin'ny toerana tokony isy azy ny zanak'Israely, mpanompon'Andriamanitra izy, fa tsy nanompo an'Andriamanitra izy, fa ny tenany no nitompoy. Tsy raha nankasitraka an'Andriamanitra izy, fa zay rehetra mba nomen'Andriamanitra azy ndray dia nalainy tsy nifampizarany tamin'Andriamanitra. Ty tena ka vitan'izany ihany. Tsy nitodijoro vavolombelon'Andriamanitra izy, tsy nitory ny fahatsaran'Andriamanitra izy, na dia nomen'Andriamanitra ny tsara indrindra tao amin'ny fiainana azy dia tsy nijoro vavolombelona izany fahatsaran'izany zanak'Israely. Dia ny tompo tamin'ny alalan'i Jeremia hoe dia ny tsy mbola tonga ny maizina e, dia ny tsy mbola tafitohiny e, dia izao ome voninahitra Andriamanitra. Araraoto ny fotoana nomezana ho voninahitra an'Andriamanitra. Ry havako malala dia hanome voninahitra an'Andriamanitra isika hoe tompo ny fahatsaram-piainana eo amiko avy aminao, zao rehetra zao anao, ny fiainako tsy ataoko fitaovana sanatria handavana anao fa fitaovana milaza amin'izao tontolo zao fa tsara ianao. Ry havako malala ny fiainanao dia fiainana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Tsy vitantsika izany raha misaraka amin'i Jesosy isika. Dia Jesosy Kristy tompo izay tia antsika ny handrakotra ny fahasoavany amintsika rehetra. Fetin'ny ray ry havako malala omaly nanaraka ny fandaharam-potoana tany am-piangonana moa isika, fa dia izao manantitra ny firarian-tsoa an'ilay mpianakaviana rehetra. Engany raha kofa ny tompony voninahiny isika, aizantsika manome voninahitra an'Andriamanitra. Hivavaka isika. Jesosy misaotra anao zahay
fa tao aminao anome voninahitra anao tsy mahay manome voninahitra anao zay raha tsy nifanahinao masina manafatra anay ny teninao zay lovakinay fa mahay manome voninahitra anao zay rehefa tsy manala baraka ny anaranao tsy mahatonga ny anaranao itenenan'izao tontolo zao ratsy tompo amasino zay mba tsy handoto ny anaranao na ny antsonao na ny fanoloran-tenanay manafatra anay anao fa manome voninahitra anao zay rehefa mametraka anao Andriamanitra ray zanaka fanamasina amin'ny toerana tokony isy anao amatompo anao amaray anao amapahary anao ataovy ainay tompo ny mametraka anao amin'ny toerana tokony isy anao manome voninahitra anao zay tompo rehefa mahafantatra sy mipetraka amin'ny toerana tianao ametrahana anay zanaka izay tokony anoanao mpanompo izay tokony hifaly hankatoanao voary izay tokony hiankina aminao tompo manafatra anay anao hanome voninahitra anao ka ho vavolombelonao hitory ny fahatsaranao naiza misy anay sao ohatra tompo ny amin'ny fitiavanao mahagaga ianao ihany no mitarika anay amin'ny fanomezam-boninahitra ny anaranao tsy asan'olombelona ny mahavidy zany fa asanao Andriamanitra dia tefeo zahay ho fanomezam-boninahitra anao ny fiainanay isan'andro tehirizo ny fanoloran-tenanay sy ny tokantranonay ny asan'ny tananay Jesosy nosaotra tompo ty anay amen.